Eny ary vidéo manaraka indray no arahanao izany izao ahoana ny fanaovana toro ny back office. Fanamarinana kely mbola hisy ny vidéo fanaovana ny réinvestissement manuel. Ataoko any farafarany rehefa tena ngedangeda ny compte dia ataoko izany fa ity vidéo arahanao ity zany dia ny vidéo fanaovana ny toro ao anatin'ny back office, hoe inona daholo ireo onglet maro samihafa tokony ho fantatrao atao anatin'ilay back office. Ny rahantsika zany izao rehefa avy nanao login ianao dia tonga ato anatin'ny back office dia aza adino izy ilay tany voalohany hoe tokony hanao edition ny profilanao ianao. Finoy tsara io ary tokony maitsomaitso daholo ny rehetrarehetra ao anatiny ao hoe activer ianao, vérifier ianao sy ny ohatr'izay satria mangataka pièce d'identification sy fanamarinana fonenanao mba ahafantaran'izy ireo hoe tena anao tokoa ity compte ity. Dia ny manaraka ho jerentsika tsirairay avy reto onglet eto amin'ny ilany ankavia ety. Dashboard mampiseho anao ireo ataontsika hoe ny historique ny gain atao anatin'ny CC système hatramin'ny 2018 février 2018 hatramin'izao vaninandro tenenantsika izao. Dia eto zany ny ataontsika hoe mamitana an'ireo zavatra rehetrarehetra momba ny comptenao. Dia ny anahy eto $50 ny dépôt nataoko fa ity ny gain azoko avy aminazy ary ireto ny condition ao anatin'ilay investissement satria plan 1 misy anahy dia 50-50 ilay izy, 50% makatỳ aminahy gain ary ny 50% makany amin'ny système. Dia afaka satria tamin'ny amin'ny 12 novembre nanao dépôt dia le 12 décembre ho avy izao zany aho sy gain azoko eo dia réinvestir automatique ao anatin'ilay système. Dia misy remarque important be eto amin'ny resaka retrait sanatria izany ka hoe ilaiko tampoka ary ilay vola nataoko dépôt ato anatin'ilay système. Fanamarinana kely, système dia tsy expiré na oviana ny dépôt ataonao ato, fa ny toromarika omeko anao fotsiny dia apakaro foana ny investissement anananao. Amin'izay fotoana izay ianao afaka manana tanjona anankiray hoe izao isam-bolana ny gain tiako azoko avy amin'io système io mba stable anahy amin'ny fiainako. Dia remarque ozy aho mahakasika an'izay resaka dépôt zay izy io zany dia azonao sintonina na ao anatin'ilay nalatsaka ny telo volana nanaovanao dépôt ary na hoe ao anatin'ny 12 volana nanaovanao ny dépôt. Raha ohatra ka latsaka ny 12 volana nanaovanao an'ilay dépôt ilay volanao dia nosintoninao dia mahazo pénalité ianao zany hoe pénalisé ianao zany hoe 15%, zany hoe 15% amin'ny volanao iny alain'izareo satria vola mihodina iny anatin'ny broker ny resaka trade zany ka raha sintoninao tao iny zany dia mitovy amin'ilay vola hoe vola very na vola tsy nahazo gain tamin'ny resaka trade. Dia midestabiliser an'ilay système zany izay zay ny antony akan'izareo ilay pourcentage ambonimbony ao anatin'ilay izy. Faharoa, raha ohatra ka mihoatra ny 12 volana zany ilay dépôt-nao no ao zany hoe mandritra ny herintaona dia aorianan'izay dia sintoninao amin'izay ilay dépôt dia azonao alaina maimaimpoana ilay izy satria 0% ny hitantsika eto amin'ny farany ety ilay hoe 0% ilay pourcentage alaindreo
ao anatin'ny ataontsika pénalisation raha ohatra ka misintona ilay kapitaly ianao. Fanamarina ozy kapitalanao dia tsy very mihitsy satria kapitala tsy expiré io, zany hoe iny foana ny iasanao hatrany hatrany. Ka raha mampitombo kapitalanao zany dia arakaraka ny fitombon'ny kapitalanao iny no gain azonao isam-bolana 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 isam-bolana, miankina amin'ny tanjona tianao tratrarina zany ilay izy. Dia zay zany tsara ho fantatra mandritra ny back office ety. Dia misy moa zany ilay mise à jour farany mahakasika ny SNT na ilay ataontsika token na ilay crypto monnaie SNT ao anatin'ilay système. Io natokana ho an'ny membre rehetrarehetra fa ao no andraisanao ny commission ary izy io koa moa zany ny tanjona tamin'io dia ny fomba ampidirana ny zareo vahoaka na ilay ataontsika hoe mpiasa amin'ny internet amin'ny zareo vahoaka amerikana zany zay ny tanjona ao anatin'io fa mbola tsy lancé ilay izy hatreto ho hitantsika eo arakaraka ny fivoarany ny fotoana any ho any. Dia ny onglet manaraka ilay wallet ao no créevanao an'ilay créevanao n'ilay compte compte bancaire ny sincère système, zay mahatonga anazy hoe wallet io. Zareo dia efa manana ny blockchain manokana ary mahatratra ny amin'ny 1500 par seconde ny transfert zakan'io wallet io. Zany hoe hitantsika amin'izany fa tena matanjaka ilay izy satria zany 1500 transfert ao anatin'ny ray seconde zany enjany zany. Matanjaka be zany serveur misy an'ity wallet ny sincère système ity zany. Dia efa nazavaiko teo tamin'ny vidéo teo aloha ilay fomba fampiasana ny wallet fa arao tsara ilay vidéo 3 teo amboniny teo. Dia ny manaraka ilay fanaovana ny investissement atao amin'ny onglet investissement dia ato ianao zany ny ahitanao an'ireo business hita rehetra ato anatin'ny système sy ny taux d'intérêt azonao ao anatin'ny système arakaraka ny dépôt na ny capital ampiasainao ato anatiny zany. Dia mbola business anankiroa aloha zany hitanao ety dia misy business fanampiny any ambadika fa ireto efatra reto no eritreretin' zareo ho atao ao anatin'ny sincère système. Misy ny crypto market, misy ny global case. Dia ho hitantsika eto ilay roa mbola ho avy eo fa hatreto aloha zany dia mbola ilay roa voalohany no mampiasa ary tsika ato anatin'ilay forex market, zany hoe fomba fampiasana ny vola, fanodinana ny vola ao amin'ny alalan'ilay trade. Dia zareo mampiasa vola ihany koa ao anatin'ilay produit pharmaceutique vita avy amin'ny resaka mitovitovy amin'ny artémisia ihany io fa rongoiny moa fiteny zareo anazy fa miaray ihany na ny artémisia na ny rongoy na ny rongony hitantsika na ny raviny ary dia mitovitovy mihitsy. Dia zay zany hitanao tamin'ny onglet faharoa raha efa mampiasa manao an'ilay investissement ianao dia omeny eo ilay historique ny comptenao amin'ny ankapobeny hitanao eo. Miditra amin'ny onglet fanaraka antsika ny onglet finance. Atao amin'ny onglet finance no ahitanao an'ilay fampidirana vola sy ny fanaovana retrait. Mbola ho hitanao zay ny vidéo manaraka any ilay fomba fanaovana retrait zay ary ihany koa ny fanaovana ny échange ny token makany amin'ny USD na ilay valeran'ilay token avadika ho dollara. Dia hitanao eto zay tonga dia vita eo no eo ilay izy klikenao fotsiny arakaraka ny montant ny token anananao satria raha misy olona membre zao manao inscription eo ambany ka nanao dépôt izy dia mahazo commission amin'ny token foana ny commission zarain'zareo aminao dia avadika anao ho dollara zany iny rehefa avy eo. Ny valerany hatreto aloha zany ny 1 SNT dia 10 cents, zany hoe 0.10 dollara eo zany ny valerany amintsika amin'ny teny zao. Dia
Tanao ato amin'ny onglet faharoa ato raha mijery ny vidéo amparaiko anao ato indray zany dia fandefasana ny vola membra raha ohatra misy ngedangeda zany ny compte ka ohatra misy membre tiako andefasako vola, zany hoe izy mi-paye amina fomba M-vola ohatra, dia aho mandefa vola any amin'ny compte-ny sincere system, dia eto zany ny fampiasana an'izay ty hoe transfert to user ty, zany hoe ty zany karazana ataontsika hoe P2P ao anatin'ilay système, zany hoe ato ianao zany dia afaka manao échange amin'ny namana raha ohatra ka misy namana sady sincere système ihany koa izy ka ohatra hoe mila vola aho zany zao dia manao amidiko aminazy ilay ataontsika hoe $100 ato anatin'ny sincere système izay afaka ataoko retrait satria ao anatin'ilay ataontsika hoe eto amin'ny soratra eto amin'ny tableau de bord eto amin'ny gain koa eto misy anazy dia azoko transférena tonga dia hoe ty amidiko dia transféreko amin'ny compte-nao sincere système, azonao atao zany izay aty ary tombony be zay ho antsika samy membre ny sincere système ka mampiditra olona ianao. Dia ato ambany ahitanao an'ireo historique de gain raha mijeritsika dia misy taona 3%, misy taona 0,19% ohatran'le androany zao dia 0,19%, dia indraindray midécourager le olona le gain fa inona mampiavaka anazy an'ity système ty ny tombony be dia ty système ty sady tsy expiré ny dépôt tsy ohatran'ny any amin'ny hype isan-karazany ihany expiré ny dépôt-nao rehefa tapitra ilay période-ny anaovany an'ilay investissement ao anatin'iny ary indraindray ianao very vola ao anatiny ao, fa ity zany tsisy risque ianao no very vola ary ihany koa meny eo daholo ny détail ny gain rehetrarehetra, zay le maha réel business anazy na kely ny gain-nao na be ny gain-nao meny eo foana ilay izy, fa efa fantatsika ny gain annuel manodidididina ny 350% ka hatrany amin'ny 450% any zany ny gain azonao avy ato anatin'ny sincere système annuel, izay tena ambony ary faran'izay tsara raha oharina amin'ny mametra-bola any amin'ny banky sy mametra-bola any amin'ny toerana microfinance ireny zany. Dia onglet manaraka arahantsika zany zao dia ilay hoe subscribe, ato no ahitanao an'ireo niveau misy anao amin'ny alalan'ilay S-Wallet zany, zany hoe membre ny S-Wallet free ve ianao sa standard sa pro sa business sa premium, raha arakaraka an'izay zany ny pourcentage alain-jareo amin'ny frais, raha ohatra ka premium ianao zany dia kely ny frais ny tiantenenana amin'io dia ilay ataontsika hoe capital ao anatin'ny sincere système. Raha mahatratra ireo zany ny montant raha ohatra ka hoe $500 ny ao anatin'ilay compte-nao dia mbola tafiditra ao anatin'ny membre free ianao, raha fa $10,000 no mihoatra dia standard ianao ary 5% foana ny retrait esoriny zareo. Izy ty zany misy vola aloha manokana ilay izy fa miankina aminao zany arakaraka ny halehiben'ny compte moa no ahafahanao mandoa an'ity misy level arakaraka an'izay zany, zany hoe vidiana zany mba hampihena an'ilay pourcentage ny frais any amin'ny S-Wallet-nao. Izy ty moa zany basé amin'ilay resaka token zany, raha ohatra hoe capacité-nao zany afaka mandray hatrany amin'ny 50,000 token dia mihena 4% ilay izy, dia ohatr'izay hatrany mba raha-pahatonga le ataontsika 1 million token
dia tsy maintsy paye $1000 ianao ary mihena 2% ilay abonnement atao anatin'ny sincère system. Dia izay zany ny onglet fa 5 na raha antsika teo amin'ny resaka subscription na le inscription ao anatin'ilay système. Manaraka dia ny resaka carrière. Ato no manambara amin'ireo évolution-nao ary hoe fidiranao level misy anao ireto le level misy misy level voalohany 5%, level faharoa 7%, level fahatelo 9%, level fahaefatra 10.5%, level fahadimy 12%, level arakaraka ny iny le commission azonao arakaraka ny montant d'investissement anananao. Dia ato ihany koa no ahitanao an'ireo isan'ireo ekipa miara-miasa aminao izay listé, izay tombony be afaka jereko ireo membre namako eo ambany, dia azoko contactena zareo ny alalan'ilay hoe IET. Ato no mampiseho an'ilay contact amin'ny ankapobeny an'ireo olona inscrit eo ambany ny eo ambaniko rehetrarehetra azo contactena daholo satria travail en équipe zany ilay sincère système. Dia aingakaingana anao investissement minimum $105 ozy ho hitantsika fa afaka manao défi tsika amin'ireo rehetrarehetra manao investissement eto toerana aorindrina kely eo. Miandry fotoana kely fotsiny tsika ary mino aorindrina kely eo lasa viral le vidéoko reto ary marobe ianareo nao an'izay sincère système zay. Ny onglet manaraka dia ny mahakasika an'ilay news, dia ato no ahitanao an'ireo vaovao maro samihafa mahakasika an'ilay sincère système, mahakasika an'ireo webinar na ilay ataontsika hoe conférence vidéo conférence, mahakasika an'ilay sincère système amin'ny ankapobeny iarahana amin'ireo leader ao anatiny ao zany. Dia ato zany ahitanao izay vaovao mahakasika izay na ilay ataontsika hoe séminaire goavana be maneran-tany mahakasika ny sincère système izay fantatra fa taorian'ny tany Dubai tamin'ny 27 novambra ka hatramin'ny 29 novambra lasa teo dia atao any Inde indray ny séminaire manaraka ao anatin'ny fampahafantarana ny sincère système zay ary izay ny faniriako any aoriana any mba hanana team be dia be tsika eto Madagasikara ary afaka mandray an'izay sincère système event zay atao eto Madagasikara. Hitantsika eo moa fa nitenen'ny zareo moa hoe azo atao sady manao isaky ny firenena no ihany koa amin'izay fotoana izay satria raha ny fahitako anazy aloha zany mbola iaho no manao ny eto Madagasikara hatreto ary mety ho inviteko aty Ranomafana daholo ny mpikambana rehetrarehetra ny sincère système dia aty tsika sady manao ny event eto an-toerana manaraka ny an'ny zareo any ny Inde ohatra. Dia ho hitantsika eo zay fa sady manao partage amin'izay fotoana izay manao karazana séminaire kely atao eto marobe moa ny trano fandraisam-bahiny eto ary azo anaovana an'izay tsara eto Ranomafana afaka minegosy amin'ny fatoriana sy ny namany ary fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha eto toerana azoko atao tsara ao anatin'izay satria dia resaka business ary business international ary efa ambonimbony tena ataoko hoe mba tsy ataoko hoe farany ambony ny level fa hoe efa ambony ny degré ny resaka investissement eto anatin'ity système ity zany. Dia ny manaraka mahakasika an'ilay report na ilay ataontsika hoe rapport mahakasika an'ilay trade ataon'ny zareo hitantsika ilay izy 225 ato no ahitanao ny rapport ny robot isaky ny manao trade zany zareo ao anatin'ny 5 jours sur 7
isan-kerinandro afaka rahanao io fa nge tapio 225 tatsika ety 225 page araho afaka vakianao le rapport ato zany dia tsisy zavatra miafina mihitsy fa meny zareo en totalité ny information rehetrarehetra momba ny système aminao. Dikan'izany ilay confiance zany mipetraka tsara ao anatin'ilay système. Dia zay le report teo. Dia ny manaraka amin'le support ato raha ohatra ka manana olana ianao na ohatran'izany dia mifandray amin'zareo dia ato zany ato anatin'ny support ty no andefasanao an'ilay fanontaniana zay ilay olana mahazo anao mba ahafahan'zareo miresolir ny situation anao manokana. Ny farany zany dia mahakasika an'ilay resaka fiara na resaka auto programme. Dia ato zany misy karazana ataontsika hoe fanomezana fiara na ataontsika hoe condition azahoanao fiara-miasa entre système sy ireo compagnie ngeda be mpamokatra fiara ho an'ireo membre ao anatin'ny sincere système. Zany hoe ahafahanao ohatra hoe mila manana compte ohatran'izao ianao dia afaka mampiasa an'ilay fiara sady mandoa ny vidiny tsikelikely any amin'ny zareo compagnie mampiasa le fiara zany. Dia hitantsika an'izao misy ny standard dia io le endrika fiara, misy ny premium, misy ny grand ary aza adino misy an'ity karazana ataontsika hoe loko goavana be BMW sincere système hitantsika ety. Dia izay no anakatonako an'ireo toro ato anatin'ny back office fa aza adino misy an'ireo historique ety an'ilay gain sy ny olona miditra membre ao aminao ary tokony ho eto amin'ny ilany eto misy ny onglet kely an'ilay telegramme izay mampifandray anao amin'ny application telegramme ka ahafahanao manaraka an'ireo vaovao rehetra any amin'ny telegram group na any amin'ny group'ny teny anglisy zay na any amin'ny teny rosianina dia azonao arahana daholo ato anatin'ilay système. Dia fandraisa amiko raha ohatra ka hoe manana olana ianao fidirana amin'ireto groupe reto fa hiezaka hanampy anao amin'ny maha ataontsika hoe représentant na ataontsika hoe maha mpampianatra na momba ny système ho antsika eto Madagasikara izay. Dia zay no maranako ny video mahakasika ny toro mahakasika an'ilay sincere système zay mandram-piona amin'ny video manaraka indray ary aza adino ny miditra amin'ny groupe tsika Madagasikara izay ho asiko an'ilay sary faneva Madagasikara eto dia asiko soratra hoe Madagasikara. Dia amin'izay fotoan'izay ampidiriko ato koa ny parrain-tsika dia mba afaka sady mandray hafatra avy any amintsika no afaka mandray ny hafatra avy aminahy ianareo ary hoezahana ity zany hoe tsisy olona afaka manaposta eto fa commentaire no azony atao eto fa ireo video fampianarana en série ireo no ataontsika ato dia tsisy roa ilay izy, tsisy lien mihitsy zany ato fa commentaire no ato dia video fampianarana. Dia video série narahanao rehetrarehetra na fampianarana mahakasika ny système dia rahanao ato anatin'ity ary aza adino ny miklika ny j'aime sy manao partage an'ilay video ampiaraho amin'ny lienao ilay izy rehefa manao partage ianao makany amin'ny profilanao na makany amin'ny Facebook group. Zay zany remarque kely ary tombom-be zay ho antsika tsirairay avy. Mandram-piona amin'ny video manaraka indray sy ireo mise à jour tsara ho fantatra amin'ny video manaraka indray. Hello matomboko.